frustrações sai na deta Buni nirano Nanuva nirano Diva Leilai Manawona rezao Napitumbu Mufsia zandan Nanafakire Vova tuta Nanje sinifasana Metara letian Teso lepanavuta Kristi vaturapi Miazuna Hamitika Anjamanita Fazavanizo tutuluiza Remant Anjamanita Manaona Dekatara Tungamba Munzi Antiketi Izaina kaendi Kiniza zakeri Nifesa chire Frautansi Ajambanita Manaona Reza Manaona Manaona Andasan antika Vitala na pena leve Sasa lepana buta Kristi vatulambi Miazuna Hamitika Anjamanita Pazamanizo tuturiza Deka Deka Tara Tometara letia Jesus lepanavta Jesus lepanavta Kristi vatulabi miazuna hamitika Anjamanita Pazavanizo tutuliza Ola manawona Leilai Manawona resa Leilai Manawona manta Anjamanita Manawona remanta Anjamanita Manawona Jesus ademant Jesus Anjamanita Jesus Anjamanita Jesus lepanavuta Kristi vatulambi Miazuna Hamitika Anjamanita Pazavanizo tuturiza Hallelujah Hallelujah Atau maftara le hallelujah Isan watel Hallelujah Senator Nomali Mulai na wandwani Yena mbefulo mzatu ato 2023 Dezo fanaovana azy eno tsara samimy eny tsara lehilahy manao hoe iza ny tsy haiko ny herinao hoy ny vehivavy tompanjakan'izao rehetra zao hoy indray my frera ranomasina manaiky anao ato amin'izay zany manao voalohany manaraka ity tsara iza vehivavy amin'izay tompanjakan'izao rehetra lehilahy indray Sisi tena wata Mafe Irekunyaga tana Say Tulano anjwa
faturana amizay ny vato aja rambiaulana vavanasa vamonjena velonentinao Jesu Tiaka aloha, tiaka. Mbola tsisy manao aloha e. Janona aloha. Haleluya! Vorona voalohany indray tsika zao a. Izany tsaiky. Mafy tsara. Tumpanjaka zao rehetra. Elaza. Mafy tsara. Asal mangalatra Varataku palefa Ulatsinu bateso Piano pano harana Mafkala tomlela Mafsara Ata vevavsa Ramulaulana Vavanasa Mafi Mafi Jesosia Pena fenunetinau Paturan Maf Ramulaulana Vavanasa Vamontena fenunetinau Jesu Haleluya 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 Fatura na tapa kosa Mafsara letiaka smehira Supafitupo ni masinai Tialala nyawa punai Motive tsara masutsut ni subinai Tiayero nau Jesu Kristo masutsut tsara ni sewiyana Sukavitupo ni badari Ikasikiarana baufantakana Harutsaitupo ni fanai masina Jesu Kristo Miseriana Etwana
Pero Jesus mpiaka ma. Hallelujah! Hallelujah! Barriera casado, velho. Tanan, ha? Masina, yano kupua, hallelujah, yetana. Metara le la main, Masina, yano kupua, hallelujah. Masin. Yalan masin. Masia yang berkumpul. Haleluya. Yetana. Masia yang berkumpul. Haleluya. Yetana. Aleluia! Isso lá vem a tua pergunta na missão? Você só se absolve, tonzão! Aleluia! Noel vovó Zanirzania. Vamos aí, só me entende. Já não tudo no fialo facu. Tatanai manditinya dugeti ira kaci ataucha nanai asati amanini elatau yenu mahatara tiada sosial Deus é sócio, Rasurani as ilosa na rua, fabula la vitality, vino abini, sali piti abana. Masina itarikiasa menua Timaleutena Timatuirerim Nirani herina Haruana iachani Fata tutupio Fizanya kinamina Diatia guzu Ufelu fiatana Diauta sosi Rasurani tanaku Hazilosa naua Fabula la vitality Vinu abini Sadipiti abana Nifanai masina Itarikiasa Diauta soso Itarikiasa menua
misy mangalatra partin'olona lehilahy manomboka voalohany lehilahy za iza vehivavy amintsay mafitsara lehiry mafbe Yolanda sa mulai wandrani mafitsara mwe nye mami mula timuva tesyo murarera kalele latwa lela mafbe patura mafitsara vehivavy amin'izay rambololana vovanosany lehilahy amin'izay mafy famonjena pelo netina teaka io teaka tsara Versika trany amin'ny voalohany bay lehilahy manao voalohany dia atao mety tsara mba matombotomboka tsara le hira izany tsy haiko ny herinao lehilahy sa mafy tsara iye mafy tsara le lehilahy Mafy para papun sayofan bulatimu Iano panalalan dalam saya paturan Mafy Rabulana Mabana said Pamutena Takanam Zaitik Takanam Zapana Paturan Paturanat Patur Mafy Rabulana Mabana said Lala Janu Pamutena Pedunetina Paturan Ramande Ifatu Mafy Rambula ulana Vavamosan Mafy Pamutena Pedunetina Vavaka isika reto samy arony vavaka isika Hallelujah Izany tsy haiko ny herinao ranomasina aza manaiky anao ianao no Andriamanitra ny fahagakana paramety ny fahefana ny herinao taloha mbola tsy miova ianao miasa tsisy masakana ianao lay mpanao lalana Panamasinao makasitrake sotra betsake
amfanatianao midera manmevunata sota betsakandriamanitra amin'ny zavatra rehetra misota arakaina mila ny andonaina irotsaka amenoa vaonao raha tsisy anao asamaina izay atao manantenanao oangavao oaminao andradraiky mangeta hitanao ny foko mangeta eto mangeta hitanao ny foko maniry anao ny tontoloko miantso anao miandry anao Hallelujah. Maganda tanaw ni fuku, maganda ni ira, yanda na Hallelujah. Happy. Hallelujah. Sami mastensi. Hallelujah. 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 Falmerabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Lasana pavy malalo amin'ny tompo tafangona eto hatramin'Andriamanitra faly ravoravo izay fanatitava aminao. Ity androany ity isika dia hiditra amin'ny sekoly fitombona ara-panahy. Sekoly fitombona ara-panahy izany hoe hijery hianatra ny amin'ny fomba tokony atao hitomboantsika amin'ny ara-panahy. Baiboly dia milaza manao hoe mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy. Mba hitombo mba ho tonga hatramin'ny-panahy, hitombo mba ho lehilahy lehibe, vehivavy lehibe Andriamanitra isika. Alleluia. Alleluia. Misy teboka vitsivitsy izay ianarantsika. Mety tsy voalaza eto avokoa izy rehetra. Voalohany, ny fahitana tembola amin'ny fotoan'andro. Faharoa, nofinofy na emotra. Fahatelo, misiraka mistera toerana asa no man'ny tompo anao izay mitaky olona mazaka fonjam-by 100 kilao. Faefatra, ny tany efitra ny toerana fikotranana tsara indrindra ho anao.
Alohan'ny diratsika ho amin'ny fianarana ny ten'Andriamanitra dia ataotaontsika ilay hira tany tondratry nosy tantelona mpanantenana akanjo tsy araka an'izany no zavatra hita 7:100 tsy mba diso Andriamanitra. Alleluia. Ity no anisan'ny hira anankiray tena tiako indrindra tamin'ity taona ity satria mitory milaza ny zava-miafy ny fiainako. Inao fa tsy izao rery fa inao ihany koa. Amen sa tsy amen? Fa ianao ve mba miara-miombika hevitra amiko? Mba vonina hiazona ny fanantenanao sy ny finoanao ve ianao? Mbola vonina hitohy atoky ny tompo hatrany ve ianao? Afaka hiteny tahaka ny Joba ve ianao raha isa toetra izy te hivoaka tahaka ny volamena? Mbola afaka hiazona ny vinan'Andriamanitra izay nomeny anao ve ianao? Fa tsy maintsy ho tonga ilay nandrasana ary tsy taritretra izy. Halleluia. Ary raha ho avy ny tompo dia hitany mbola miambina ao sy ianao. Halleluia. Mampahirezo ny tenanao. Mahirezo ao amin'ny herin'ny fahirezana. Ronono si tantely moreno lazaina. Mety tsy araky ny zavatra nantenainao ny zavatra mazana hita sy lalovanao. Tena mifanohitra ambony sy ambany. Matoky aza taitra tsy salasala. Baventsika ndray dandray tany kanana no nampanantenana. Aizan-dralahy rehetra sy tantely moreno lazaina kanefa totany hevitra sy olana no mitsena matoky aza taitra tsy salasala finitse sositsika ine tsy oty somandrakiza matoky ny andramanitsika eny tsy mamitaka reny te ny fikasan'ireny marina tsy azo antoka aokaino aza tino fiazananyana. Alleluia. Lalatsarotra sy ny ady ako fantatra fanefena mpitombony fahatsapana. Tiako mba hira fonao rehetra ianao raha lasana vavy rehetra. Ndao ny hiranao. Fanefena pitombo ny fahatsapana neonany herinandriama nitra
isika indray ny lalatsarotra sy ny ady ny fahatsapana teneny mafy ny fomba anehoana ny herin'Andriamanitra firimino an'izany kofadio miakivina tsy monmonina tena manana an'izany fanazany venao tonga eto tiako mba sanatao ny tananao amin'izao fotoana izao mbola afaka nandratra ny tompo mahatoky ny andramanitsika enditsy mamitaka renitany fikasany rene marina sy asoantoka misy olona diso fanantenana bebebe tonga eto ny amin'ny zavatra mety miseho ny fiainanao eno nina tiako mampiaraza amin'izao fotoana izao sositsika ine mila afaka hideran'ny tompo any venao minina zava-miseho ny fiainanao tompo tia hita tompo matoky azy amin'ity maraina ty ninina zavatra lalovanao tamin'iny herinandro iny finy jesosy tsika ine tsy somandrakisa matoky ny andramanitsika enitsy mamitaka renite ny fikasany rene marina sy azo antoka Haleluya 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 sekelery eo kahika hoe mahery aho e Haleluya tao amaky andiny soratra masina isika abakoka toko faharoa andiny fahatelo meritako fefatra amby folo andiny fahafalo amby roapolo petera voalohany toko fahaefatra andiny faharoa ambin'ny folo petera faharoa toko voalohany andiny fahatelo abakoka toko faharoa andiny fahatelo ty zao no faky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy andiny fahatelo fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoan'andro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso enina dia mitaretrehitra azy izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona omery toko fahaefatra ambin'ny folo andiny fahafalo amby roapolo lazaiko aminy hoe raha velona koa ho Jehova dia araka izay nolazainareo teo anatreko no ataoko aminareo ity amin'ity efitra ity ny ampatrapara ny fatinareo ary anareo rehetra izay voalamina araka nanisananareo dia hatramin'ny roapolo taona no miakatra izay nomonmonina tamiko dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany izay nananganako tanana amponenina anareo afa-tsy kaleba zanako tsy fonisy Josoa zanako nono fa ny zanaka roa madinika kosa izay nolazainareo fa ho paby dia izy no entiko miditra ary izy no halala ny tany izay nolavinareo fa ny aminareo dia apatrapatra amin'ity efitra ity ny fatinareo ary ny zanakareo rendreny toy ny mpiandro indry ety anefitra 70 taona ka hiaran'ny valy fitsangatsanganareo mandra-pahafatinareo rehetra ety anefitra araka nisan'ny andro 70 izay nisafonareo ny
tany ka ny andro iray hosoloana taona iray nitondranareo ny heloka rehefa 10 taona ka te fantatrareo ny nafoizako anareo. Petera voalohany toko fahaefatra andininy faharoa ambin'ny folo. Ry malala azagaga ny fizatoetra mahamay izay mahazo anareo ho fisapatoetra. Ary aza tao zavatra mahagaga manjo anareo izany fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravorafonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninany koa. Petera faharoa toko voalohany andininy fahadimy. Koa noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fatanjahan-tsaina, ary amin'ny fatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalànareo dia famonam-po, amin'ny famonam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra. Miditra ny sekolin'ny fitomboana ara-panahy isika, izany hoe mifantoka indrindra ny amin'ny fitomboana ara-panahy, fampitomboana antsika ara-panahy ka ialantsika avy eo amin'ny mahasasaboto, olona ara-nofo, makao amin'ny mahalehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny finoana, ka tonga lehilah'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra isika, ary ho tonga olona ho araka an'Andriamanitra. Alleloia. Fitena indrindra ity maraina ity dia atao hoe mety misy olona mila famonjena azy eto, misy olona mety mila fanasitranana, mety misy olona mila fanafana, dia enoy akatoavy fa andray fitahiana avy amin'izany ny tsirairay avy tsy hakanavaka amintsika. Alleloia. Misy teboka efatra eto tsy voatery hoe ho voalaza amin'ity maraina ity izany, fa araka izay azo saraina amintsika noho ny fotoana. Voalohany, ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoan'andro. Ny fahitana dia mbola amin'ny fotoan'andro. Io dia fanambarana izay nomeny n'Andriamanitra any Habakoka ho an'ny zanak'Israely, hoe izy manao hoe fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoan'andro. Mikendry ny farany izy. Eny na dia mitarehitrehitra azy, andraso ihany, mampianatra eto ny Tompo fa misy fotoana ny fahitana na ny fahatanteran'ny fahitana na ny vinan'Andriamanitra nomeny anao. Mikendry ny fotoana io Andriamanitra ary tsy ho diso mihitsy izy. Alleloia. Nanomezana vina n'Andriamanitra ny aminao, mety nahazo nofy ianao, mety nahazo fanambarana ianao, dia manomboka eo ianao dia mamina vina, ary mety manana ny fiheveranao ny amin'ny fotoana izay anatanteran'Andriamanitra an'izany eo aminao ianao, fa hafa mihitsy ny fotoanan'Andriamanitra. Tsy mikendry ny fotoananao Andriamanitra, ny fahadisom-panantenanao dia tsy mitombona, satria Andriamanitra tsy nanoro anao na niteny taminao hoe amin'ny taona toy izao, amin'ny daty toy izao, fa Andriamanitra dia manana ny fotoanany. Tsy mikendry ny fotoananao izy, fa mikendry ny fotoanany.
koa ny fahatsom-panantenantsika dia tsy mitombona. Isika ihany no mamitaka ny tenantsika. Mikendry ny fotoanany Andriamanitra fa tsy ny fotoanako na ny fotoananao. Vao mampirisika izy fa na dia tao mitaridritra azy araky ny fiheverantsika azy, araky ny lalain-tsaintsika olombelona, androso fa ho avy izy. Efeny an-dalana izy, tsy mijonona. Rehefa nanomboka izy dia manohy ary tsy mijanona. Maro ny hevitra mety heverin'ny olona fa ny sainan'i Jehovah ihany no maharitra mandrakizay. Aleluia. Ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoan'andro. Mety efa nasehon'Andriamanitra anao angamba ny nofinofy sy ny vina izay mahakasika ny antsony aminao. Mety efa niteny taminao momba ireo drafitra efa nomaniny ho anao izy. Dia iny fa manomboka mientanentana ianao, feno fifaliana sy fanantenana, manomboka mideran'Andriamanitra ianao, feno finoana, fatokina azy, ary mihevitra ianao fa manomboka eo ny fotoana voatendry ary manantena fiposahana, fahazavana, manantena fivampiainana avy hatrany ianao, manantena fipoahana ianao, manantena fahatsarana ianao. Diso hevitra nefa ianao maika loatra isika. Misy zavatra tsy mbola fantatsika ny amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra. Averiko indray. Indraindray dia misy zavatra tsy takatry ny saintsika ny amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra. Mety nanome na nampafantarin'Andriamanitra anao ny amin'ny vinany ny amin'ny fiainanao. Mety nahazo fanambarana ianao izay tena nanaitra ny finoanao mihitsy, nampientanentana anao, nahatonga anao nirehitra ho an'Andriamanitra, nampifoanao, nahatonga anao tahaka n'ireny olona mamaky takotra reny, vavaka, ny fiderana, ny hira, ny akatra mihitsy, toy ny olona nahazo famangina reny mihitsy ny fahitananao, toy ny olona nahazo fifazapana. Noho izay fanambarana ny menanao izay, tena tsapanao tsara ny tompo, mitsinjo Andriamanitra, tsy mafoy Andriamanitra. Tena niraisinao misy niondananao mihitsy ilay teny hoe na dia kely aza ny fiatohanao, ho lehibe ny fiafaranao. Fa misy zavatra tsy fantatrao, satria nanomboka teo amin'ny fotoana nahazoanao ny fanambarana sy nahazoanao ny fahitana io, dia mihevitra avy hatrany ianao hoe hiova ny zavatra rehetra. Ary indrindra mahatonga antsika latsaka amin'ny fahatsom-panantenana. Inona ny antony? Satria vitsy amintsika malala ny fomba fiasan'Andriamanitra. Izy no mpanangana ny hoavinao izay mahay indrindra. Raha mamaky tsika ny Korinthiana 1:7-10, dia miresaka fanorenana Paoly apôstôleta. Isika dia trano arafitr'Andriamanitra ho izy. Araky ny fanampitamarika iny nanaovako ny fanorenana. Tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Korinthiana 1:7, andininy 10. Andininy 10. Korinthiana 1:7, andininy 10. Eo amin'ny andininy 10, araky ny fahasoavan'Andriamanitra nomena tahaka ny fanampitamarika may no nanaovako ny fanorenana ary ny hafa mandrafitra eo amboniny. Nefa ka ny olona rehetra hitandrina azy rehetra arafiny eo amboniny. Any amin'ny Korinthiana 1:7, andininy 7 izy. Dia milaza fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay ary trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Halleluia. Miresaka fototra eto Paoly apôstôly. Raha trano arafitr'Andriamanitra isika, mandrafitra ny hoavintsika Andriamanitra. Halleluia. Halleluia. Nomen'Andriamanitra anao ny vinany ny amin'ny hoavinao. Teraina ny tompo amin'izany. Teraina ny tompo amin'izany. Dia manomboka mandrafitra an'izany izy.
mamoaka an'izany endrika izany izy, lay sary ao an-tsainy ny amin'ny hoavinao, dia manomboka avoaka an'Andriamanitra. Fahalohan'izany dia misy ny atao hoe fanorenana, misy ny atao inona tsara hoe azafady? Andriamanitra dia tianao fototra tsara sy mafy ho anao, mba ho azo antoka aharitra mandrakizay ny hoavinao. Alleloia. Ny trano rehetra dia misy fototra avokoa, ary ny fototra dia ny fototra no voalohany amin'ny asa. Io fototra io na io rafitra io dia tsy hita maso, mila fotoana lavalava miadana. Ny lehilahy zay endro izy dia toy ny olona zay mamono trano eo ambony vatolampy, dia mangady izy, mangady aloha izy. Ao aoriana ny azonao afatra, ao aoriana ny andraisanao teny fikasana, ka mino an'izany ianao dia isay no fahamarinanao izany. Alleluia. Ary rehefa isay no fahamarinanao zany dia mihetsika Andriamanitra noho ny finoanao. Ary rehefa mihetsika Andriamanitra dia manomboka mangady ianao, miara-mangady miaraka amin'Andriamanitra ianao. Tsy tonga dia manangana ho hitan'ny mason'ny olona ny tompo, fa mangady ambany izy, manao fanorenana mafy ho anao aloha. Halleluia. Halleluia. Ary ny fanorenana dia mitaky fotoana lavalava, miadana io, tsy hitan'ny olona io, raha oharina amin'ny fananganana ilay rindrina avy eo, izay toa malaky, vetivety, mora atao. Noho izany dia tsy tokony ho diso fanantenana ianao, na dia mbola tsisy zavatra hita aza eo amin'ny fiainanao. Za kosa miteny aminao, efa manao fanorenana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Alleluia. Misy indraindray ny nofontsika izay toa miemotra. Ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoanandro. Tsy ny maha voaositra atsika no mahatonga atsika ho tena lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra, fa ny toetra. Averiko indray, ny toetra no maharaka an'Andriamanitra atsika. Ny toetra no mahatonga atsika olona ho araka ny fon'Andriamanitra. Nahita olona hoy izy, Davida, araka ny foko, dia ny fitan'io izy, dia nanositra an'io. Tsy niositra no mahatonga atsika ho lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra, fa ny toetra. Halleluia. Halleluia. Mety voaositra ianao, mety voatendry ianao, zany ny antony anomezana ny vinan'Andriamanitra, zay ny antony tenenan'Andriamanitra anao, fa tsy manomboka eo akory dia ho lehilahin'Andriamanitra, ho araka an'Andriamanitra ianao, fa io Andriamanitra fa manomboka manamboatra sy manefy ny toetranao aloha. Halleluia. Voaositra Saoly, fa ny mampiavaka ny Davida aminy dia ny toe-po. Tsy misy olona tonga dia vonona avy hatrany, na dia efa voafidy akany am-boka aza izy ireo. Mety efa voafidy ianao, amenna sa tsy amenna? Mety voaositra ianao, tsara izany. Fa izany ankoatra ny dika voaomana avy hatrany ianao. Jeremia toko voalohany andiny fadimy. Milaza eto Jehova, fa ianao fony mbola tany am-boka dia efa fantatro. Fony tany am-boka ianao dia efa nofidiko. Paoly dia miteny Andriamanitra ny fidiatra ny kiboniny. Fa izany akory tsy midika tonga dia vonona ianao.
Jeremia 5:5 fa 5. Jehovah dia niteny tamin'ny Jeremia amin'izay, raha veriny ianao dia ho raisiko indray, raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao dia ho solom-bavako. Halleloja! Tsy hoe voafidy ianao dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra, fa misy zavatra andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. Halleloja! Tsy hoe niteny taminao ny tompo, tsy hoe nahazo vina n'Andriamanitra ianao dia tonga dia hihetsika amin'ny fahaizanao sy ny herinao. Matetika tsika dia ao aoriana ny andraisantsika teny fikasana, ao aoriana ny tenenan'Andriamanitra amintsika dia mihetsika tokoa itsika, ary nandray tsika dia mieritreritra hoe mihetsika amin'ny finoana tsia. Narary Lazarosy avy anakaiky ny Jesosy Kristy, namana akaiky Jesosy Kristy izy ireo, fa voalaza ny ten'Andriamanitra fa rehefa narary Lazarosy marary mafy ilay tianao dia niandry ndroandro aloha Jesosy. Raha ianao zany ohatra, raha ianao namany Lazarosy akaiky, raha ianao fa marary mafy Lazarosy, dia ianao ve dia mbola iandro ndroandro fa tsy tonga dia hetsika? Fa maninona Jesosy tsy nihetsika? Satria Jesosy nandeha araky ny fanahy izy. Halleloja! Mety misy toa zavatra ara-dalàna mandeha araky ny fisainan'olombelontsika, mandeha lozika angambontsika, fa mihoatra aloha izany, mila mandeha araky ny fanahy ianao. Halleloja! Satria Jesosy Kristy dia nilaza ny antony zany dia ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Raha tena vina avy amin'Andriamanitra ny vinanao, dia avelao Andriamanitra hitarika anao, avelao ny fanahy hitarika anao, avelao izy hiasa ho anao, aza miasa amin'ny tenanao. Raha vinanao dia hitsea amin'ny tenanao, fa raha vinan'Andriamanitra io dia avelao Andriamanitra hetsika sy apetsika ary hitarika anao. Halleloja! Tsy ianao ny tompon'ny fahitana fa Andriamanitra. Tsy ianao no niantso ny tenanao fa Andriamanitra, koa tsy ny herinao na ny fahaizanao na ny fahalalanao no hatanteraka an'izany, fa Andriamanitra ihany. Mila miandry ny tompo ianao, mila miaraka amin'ny tompo ianao. Halleluja! Halleluja! Tsy ny lalanao no ampiasain'Andriamanitra ahatongavanao amin'io vinan'Andriamanitra io, tsy ny lalanao na ny fisainanao na ny fahendrenao no ampiasain'Andriamanitra ahatongavanao amin'ny tanjon'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao, fa tsy maintsy miandry ny tompo ianao. Mila mianatra miandry ny tompo isika. Halleluja! Halleluja! Tsy ny fahamakiatsika no anosika an'Andriamanitra na hatonga an'Andriamanitra nova ny sitrapony rehetra. Mety maiky ianao, mety todiny ianao, dia indrandrainao Andriamanitra hijereo ange efa tady lavo mihitsy aho, latsaka mifakapanao, haingany ianao, mba maikamaika ianao, fa tsy hanovan'Andriamanitra mihitsy ny fanakanao. Mamaika anao tsy mamaika an'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Isaia 5:5 ny lalako tsy lalanareo, ny fievy tsy fievitrareo, ny fotoananareo tsy fotoanako, ny mamaika anareo tsy mamaika. Tahaky ny avony lanitra ambony tany ny avony lalako, amin'ny lalany ny hevitra amin'ny hevitrareo. Dia raina ny tompo amin'izany, dia raina ny tompo amin'izany. Halleluja! Ny planinao no azonao tanterahana, ny finanao no azonao tanterahana, fa ny finan'Andriamanitra tsy amkena ampatanjany amin'ny fanako hoe iano Jehovah tompony maro. Halleluja! Mety mihevitra ny lalanao ianao, mety manana fisainana ianao,
mety misy be deaibe olona koa manoro-hevitra anao fa raha ny vinan'Andriamanitra ny aminao, raha ny zanako sy ny asan'ny tanako izy ho aditiko rery any. Ary matetika dia ny famakiantsika ary ny tsy fananantsika faharetana, ny fizaozaontsika no vao maika mampanalavitra ny diatsika, manimba ny planin'Andriamanitra, manakorotany zavatra be deaibe isika. Averiko indray ny famakiantsika. Inona tsara hoe rehefa maiky ianao dia mihetsika ianao, akselerenao le izy, ampinao Andriamanitra. Ianao no mila pino, ianao no mila pino. Halleluja! Nanay le famakiantsika, le tsy fananantsika faharetana, le fizaozaona, dia vao maika mampanalavitra ny diatsika io, vao maika manimba ny planin'Andriamanitra, manakorotany zavatra be deaibe. Tsika ohatra i Abrahama sy Sara, Genesis 5:2, rehefa elany ela dia lazainy Sara tamin'ny Abrahama, ary Sara vadiny Abrahama tsy niteraka, ary izy nanana mpanompovavy Eziptianina Agara no anarany, ary izy Sara tamin'ny Abrahama. Iny rehefa tsy nanome zanaka Jehovah ty vavy, iny rehefa tsy Andriamanitra teny hiteraka ianao fa tsy nanonona daty, dia niandro izy mivady. Abrahama ena 20 taona tamin'io, Sara efa 10 taona tokony hiterahana tsara tamin'ny fomba mbehivavy. Dia zay vitateo sainan'olombelona, tena lozika zany, ara-medikaly zany. Tsy miteraka tsony ianao, jereny ny tenany, ketrona daholo, ho zay tena tsy teraka tsony. Dia inona ny teniny? Tsy nanome zaza Jehovah. Dia ho izy vadia amin'ny Agara. Masina ianao, ahoana moa ny fahamasinana amin'izany? Mivadia mpanompoka vaviko, angamba azo zaza aminy aho. Dia nikeny Abrahama ny tenin'ny Sara. Mety ny teny Abrahama tsy safidiko fa ianao arito hoe nanaika. Fandroka Abrahama mety efa mijerijery satria Agara tanora tsara ty, tsy milamina. Dia niteraka Ismaela. Rehefa tsy manam-paharetana ianao dia niteraka Ismaela. Rehefa mihetsika amin'ny fisainan'olombelona ianao dia niteraka amin'ny Ismaela. Rehefa tsy manam-ponoana intsony ianao dia niteraka Ismaela. Rehefa mihetsika amin'ny fahendren'olombelona, amin'ny heriny tenanao manokana, na dia toa zavatra ara-dalàna aza, dia miteraka Ismaela. Rehefa manomboka reraka ny miandry isika, dia latsaka amin'ny fakapanahy, dia ilay karazana fakapanahy manao zavatra mba hatanteraka ilay nofinofitsika. Averiko indray, rehefa manomboka reraka ny miandry isika, dia latsaka amin'ny fakapanahy, dia ilay karazana fakapanahy manao zavatra amin'ny heriny tenatsika, amin'ny fahaizantsika, hatanteraka ilay nofinofy. Eo no teraka Ismaela. Dia fiainana miteraka Ismaela. Raha mba navelanao ny asa'Andriamanitra, raha mba nanana faharetana ay ianao, dia tsy ringana tany anefitra fa mety miditra amin'ny tali-todranosy tantely. Azonao ilay nilazai ny teny fikasana. Rehefa nahatra i Abrahama dia nahazo ny teny fikasana izy. Ny tsy faharetana rehetra dia mitondra anao ho amin'ny fiterahana Ismaela, na tianao na tsy tianao. Koa dia io fateraka Ismaela. Niteraka Ismaela. Nitranga io rehefa miezaka manatanteraka zavatra efa nampanantenan'Andriamanitra anao fa ataony.
ianao amin'ny alalan'ny herin'ny tenanao manokana. Zavatra efa nampana tenandriamanitra fahataony, dia ianao no manatanteraka an'izany amin'ny herin'ny tenanao manokana. Mety ho antony ara-dalàna, ohatrany tsy misy maharatsy azy, fomba fataon'olona, fomba tany, mety fanaon'izao tontolo izao. Saingy vokatry ny herin'ny tenanao manokana, sitrapony nofo. Tenandriamanitra dia milaza, misy ny fahendrena ety an-tany, fahendrena araky nofo, araky izao tontolo izao. Matetika tsika dia mandeha amin'izany fahendrena izany. Tsarovy hatrany fa Ismaela dia tsy hitondranao mihitsy ho amin'ny fataterahany teny fikasana. Jehova dia efa niteny hatramin'ny voalohany tamin'ny Abrahama, efa niteny Abrahama manao hoe manana mpanompo mahatoky ato. Izy angamba no andova, fa niteny Andriamanitra tsy ny mpanomponao zany, tsy olona hafa fa ny ateraky ny kibonao. Dia taitra izy ny ateraky ny kibonao. Ko rehefa taoriana kely indray, dia ndana nivadia amin'ny Agara, dia niteraka tamin'ny Agara izy niteraka Ismaela. Dia mety io angambany, tsia, fa Andriamanitra manonteny, zay ateraky Sara vadinao ihany. Ny ankoatran'izay, ara-nofo, saina nofo, hiezaka maha-olombelona, fahendren'olombelona, fihevitr'olombelona. Tsy hitondranao mihitsy ho amin'ny fataterahany teny fikasana, hoe aminao ny tahina ny firenena rehetra, ny ateraky ny kibonao, ny tahina ny firenena rehetra. Mety manana teny fikasana ianao, manana vina goavana ny amin'ny fiainanao Andriamanitra, ny amin'ny tokantranonao, ny amin'ny asa fanomponao. Fa Ismaela tsy hitondranao amin'ny fataterahany izany teny fikasana izany. Fa vao mainka hiteraka fikorotanana, ary tadidio fa izay zavatra natomboka ao sy nateraka ao tamin'ny herin'ny tenanao manokana, dia tsy maintsy tanterahanao farananao ary alaminao amin'ny herin'ny tenanao manokana ihany koa. Zay na tonga any Jehova niteny tamin'ny Abrahama hoe eno ihany ny teny vadinao, satria Sara dia niteny roa ihany ozy izy, io andeha vavinao sy ny zanany. Mafy tamin'ny Abrahama zany. Andriamanitra tsy niditra amin'izany, zay ne mahatonga antsika miditra amin'ny adiny mpivady mihitsy. Alleloia. Miditra amin'ny pataloha tery ianao. Zany hita mpivady teto, tena ady zany. Atem-piangonana miady izy ireo. Dia tena tsy hitanao mihitsy, tena famaky votona anankiray. Ny ampitso ny indray zareo, ozy afa baraka raha niditra tamin'ity ady ity. Iny zareo eny miaraka eny. Koa tsy niditra Andriamanitra, anareo ny teny miteraha amin'ny Agara, dia avy eo niteraka Ismaela. Ismaela tamin'ny voalohany fotsiny, vao nanomboka nanaizana i Agara, vao nanomboka nanaizana. Nofo manohitra ny fanahy, fa fatesana foana ny vokatry ny nofo. Nofo tsy masona inona na inona. I Agara dia maneho sary ny nofo, asa ny nofo, fisaina ny nofo, fandehanana amin'ny herin'ny tena, fahaizana. Fa nanomboka ny toe-jaza fotsiny dia efa nanomboka. Sara, nala mantsaka manaizana. Dia vao mampijaly azy fo tonga dia tezany dia ampijaliany Sara. Dia izy Abrahama, azo ataon'io, manaizana io. Ianao mihitsy tsy nefa tena, efa i Sara i Agara indray zany tianao. Nefa dia izao mivadia amin'ny Sara. Tsy hoe fanaratsika. Manabevoka azy fotsiny ianao. Fa zay ihany ny vadinao. Fikorotanana moa zany. Kory teo dia nanomboka niteraka. Dia ny aretany eny ihany. Dia nanomboka niteraka indray amin'izay Agara. Tonga ary Isaka. Fifaninanana moa. Teraka Sara, teraka ny Isaka. Fifaninanana amin'izay moa tao. Ismaela, Sara raha hividianana akanjo.
Isaka ampitafiana tany atampindoatra any Paladi. Varomangatsika ampangony menany Ismaela. Isaka tena sakafo tena tsara. Maraha tamin'ny Abrahama zany. Zaiky, ianao teteraka Ismaela eo. Atamin'ny fana dia teny mihitsy izy Sarama anao, roa ihany io. Korotana mihitsy tao anaky eritreretinao zany, ianao lasa mampirafy ianao. Ary ny rafy vavinao dia ny mpanomponao ihany, mpampiasanao ihany. Ady saritaka moa zany. Fanjeren'Andriamanitra fotsiny. Na de teraka ary Isaka, tena mikorotana ao anatin'ny tokana vehivavy anankiroa zao. Fa dia hoe Andriamanitra alaminao ny ianareo. Dia hoy Sarai, roa ihany io. Dia Abrahama manana fahalemem-panamo e. Fahalemem-panano n'inona? Roa io. Mafy zany a. Mba amin'io izy fa roa ihany, roay. Dia aleo aloha ny fady ihany. Aleo no alom-bavaka. Dia mivavaka i Abrahama. Hitanao, vavaka izy a. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ino ihany ny teny Sara, ny teny tamin'ny Andriamanitra. Tena ny vavaka. Ny olona mba vavaka zavatra hafa, vavaka mba fahazam-panahy, vavaka misy olona tongeto, vavaka mba hitainany. Nenao vavaka. Ina ny atao tompo amikorotana ny tokantranoko. Dia Andriamanitra ino ny tenin'ny vadinao? Ino ny tenin'ny vadinao? Zay natomboka ao, nateraka ao tamin'ny nofo, dia farananao, alaminao amin'ny tenanao manokana. Zay indrindra mila tandrematsika. Eto mandray lesona isika. Maisa miandry an'Andriamanitra. Halleluja. Andriamanitra ny amindra fo aminao. Misy karazana olana zay tena mampisavitaka azy. Ina tokony atao, ina tokony atao, dia tsotra. Ino ny vadinao? Amainina mafy bersera. Misy teraka Ismaela ano any. Ina misy tena sahirantsika. Ina ny ataoko pastera, dia tonga ty nareo pastera ampio. Dia za koa tsy hitako ny ataoko. Alamino. Zay nateraka tamin'ny nofo, dia teraka tamin'ny herin'ny tenanao, dia alamino amin'ny herin'ny tenanao. Dia zao sisa ny amparezako anao vitanao. Mafely aleluia amin'izany. Teraka an'io hainao ko manoka an'io tsy hainao. Eraina tompo amin'izany. Amidra fo aminao ny Andriamanitra, amidra fo aminao ny Andriamanitra, ary vitanao io. Haleluia. Alamino fiainanao. Haleluia. Na misy asa ianao mihitsy mila manatanteraka azy. Fa raha velanao eo io dia anelongelolanao io, ho sahirana mihitsy ianao. Zay indrindra ny tena mila hitandremana, ary zay indrindra ny andrasana ny tompo. Okenao iandry ny tompo hatrany. Matetika isika rehefa tsy mahatra dia toa miadana loatra. Ny dimaka ny vinan'Andriamanitra ny aminao. Dia manomboka mampiasa plan B ianao. Marina ve zany za tsy marina? Miandry ianao tsy mety, miandry ianao tsy mety, miandry ianao tsy mety. Dia zany ampiasako plan B ty. Plan B inona? Tsy misy plan B zany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Halleluja. Andriamanitra tsy manofa ny teniny. Andriamanitra tsy manofa ny lalany. Andriamanitra tsy manofa ny prinsipany. Zay rehetra tsy manam-pamasina tsy hitantavany. Zay matrany matropo fa izy no hitan'Andriamanitra. Zay manety tena no asandratra. Halleluja. Tsy ao arina ny nanratana ny fanetretena. Tsy ao arina ny fifaliana ny ranomaso, fa alohan'ny fifaliana ny ranomaso. Sambany ianao zay mitomany ankehitriny, fa ho ampifaliana ianareo. Halleluja. Zay manety tena no asandratra. Tsy miofy zany lalan'Andriamanitra izany. Halleluja. Raha nandratra anao izy, raha nome voninahitra anao izy, dia tsy maintsy mitondra anao io ho any amin'ny lalan'ny fanetretena. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza, tery lala makany amin'ny fiainany, ka vitsy ny mahita azy. Aza mampiasa plan B zany ianao. Halleluja.
ny emitra 7 taona raha tokony 12 andro ny diany zanak'Israely. Nofinofy na emitra. Deuteronomia 7:12 dia milaza Andriamanitra, ny antony hitondrako anareo tany Ninive dia mba hizaha toetra anareo, alalàna ny ao am-ponareo. Tsarovany lalana rehetra izay nitondrany Jehovah Andriamanitra ho anao. 2:7 tanenevitra izao 7 taona izao ampanetry tenanao sy hizaha toetra anao, ary alala izao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsy. Dia nampanetry tenanao ka namelanao nono ary nanomeanao mana hoanina izay tsy fantatrao, nanrazanao ampafantary ianao fa tsy mofy any veloman'ny olona fa nitendretra izay lokon'ny vavan'ny olona, tendretra izay lokon'ny vavan'ny Jehovah. Halleluja. Nofinofy na emitra. Arakaraky ny mamaiky anao sy anaovanao zavatra amin'ny herin'ny tenanao, ka avy eo miteraka Ismaela no vao maika mampiemitra ny fahatanterahany vinan'Andriamanitra ny aminao, vao maika mialavitra ny fahatanterahany nofinofinao rehetra. Misy lalana manivaka malaky falian'ny mpivarotra tamin'izany fotoana izany. Lalana akaiky io, araky ny lazainy soratra masina amin'ny Exodus 3:7-7-7, rehefa nivoaka ny Ezipta ny zanak'Israely dia tsy nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana akaiky ndraokivy rasedrady tampoka, fa nentiny ny vily nakany enefitra ho any amin'ny ranomasina mena. Andriamanitra tsy mba diso mihitsy raha mitarika anao. Alleluja. Inona ny tanjon'Andriamanitra nitondrany azy ho any enefitra? Tsy ampalavitra ny diany, tsia. Ampanetry tena azy ireo, hizaha toetra azy, anamboarany azy, hampatanjana azy ara-panahy, hampatanjaka azy ara-toetra. Ireo ny tompo amin'izany. Alleluja. Nao ahita ady taokivy, mila tanjana izy ireo. Ny any tokony fantatrao, mila matanjaka ara-toetra ianao mba handresenao ny fahavalonao. Tsy afaka hivelona eto amin'izao tontolo izao tsy handalo ady ianao. Tsy afaka hivelona eto amin'izao tontolo izao ka tsy ady amin'ny Satana ianao. Tsy afaka hivelona eto amin'izao tontolo izao tsisy fakam-panahy ianao. Ny lalana izay hitondra anao ho any an-danitra dia feno fahavalo, fandrika, sakana. Koa dia nentin'Andriamanitra aloha izy ho any amin'ny tany efitra. Any anefitra no isehon'ny fanadiovana izay ilaina atao amintsika. Any no ahitantsika teritery. Any anefitra no hiakaran'ny fahatsompanantenana sady tao sarotra amintsika niny fa tena tsy haitratrarina mihitsy ilay nofinofitsika. Ny efitra dia toerana iray izay atsapatsika tsy fampihana, atsapatsika fahasorenana, atsapatsika fahasarotana. Ary izany indrindra nooto ny ilaina ny tany efitra mba hampitsikafonana ireo loto, ireo toetra ratsitsika miafokafona ao anaty. Zany ianao dia mety mieritreritra raha hoe mahazo vina ianao, mahazo fanambarana ianao, miteny aminao ny tompo. Toy izany hoe tena tsara, miteny amiko ny tompo, tena misaotra anao tompo, fa na dia tsinitsina miteny amiko. Dia mieritreritra hoe tena ara-panahy be ianao. Mety mahita fahitana ianao, na mahita anjely ianao, dia mieritreritra hoe tena ara-panahy be ianao. Tsia! Volamena ianao. Fa ity, mety hoe jerenao volamena ianao, fa izany hoe tena ara-panahy. Fa rehefa mandalo efitra ianao, mandalo fizahan-toetra ianao, teritery, fahasarotana, dia io fa mitsikafona noho ny fizahan-toetra, noho ny fahoriana vaovay lalovanao, dia mitsikafona ireo loto
eo amin'ny volamena io dia eo amin'ny fiainanao. Dia mitady ampiaina ilay hafanana ianao, fa arakaraky ny ampiananao an'io hafanana io fahasarotana lalovanao io, mitady itsoky ianao, mitady hetsika amin'ny fahaizanao sy ny fahalalanao ianao, dia io fa mitoetra ihany le loto, miraikitao, miafinao ihany. Fa raha tianao tsikafony io, hiala, hisaraka amin'ilay tena volamena, avelao hiasa, miafin'Andriamanitra. Manekeo, hiaraka amin'ny tompo hanenefitra ianao, manamboara lalana ho an-Jehova hanenefitra, manamboarana lalan'i Jehova, dia reo ny tompo. Halleluja! Hanenefitra lalan'Andriamanitra ho anao io, zay ampietrenany avona rehetra, ho totofana ny lembalemba rehetra, hanenefitra no ampietenanao. Halleluja! Fanetetena ny toetra ilain'Andriamanitra amin'ilay lan'Andriamanitra sy ny voavavin'Andriamanitra. Halleluja! Ny efitra dia toerana izay atsapatsika ho iateo, tsy fampihina, fahasorenana, fa tsom-panantenana sy ampiasain'Andriamanitra mba hampitsikafonanareo loto le toetra ratsy miafina ao anatintsika. Zay rehefa mandalo ady ianao, mandalo hitanao hoe voafetra ianao. Rehefa tena mandalo teritery ianao dia hita miseho mihitsy, mba halalana ny am-ponareo, aramatitra eo ianao, dia hosaran'Andriamanitra hiala aminao reo loto rehetra. Halleluja! Petera voalohany toko voalohany diny faina sy fafito, dia miteny izy. Petera voalohany toko voalohany andininy fahaenina. Izany no iravoravonareo na dia ampalovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samihafa azy ianareo, raha tsy maintsy isy izany, mba ho vita fiderana ny voninahitra ary fankalazana. Fizatoetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba, na dia vao zatoetra tamin'ny afo azy, dia amin'ny sehon'i Jesosy Kristy. Tsy nitondranao avy hatrany ho any amin'ny vinany sy nofonofonao ny mamaika an'Andriamanitra, fa ny anova ny toetranao mba ho voninany ka ho mendrika ho azy amin'ny fiaviany. Halleluja! Dia nitondra ny zanak'Israely ho hanenefitra izy, na dia toerana tsy mampaniry aza izany, toerana namboara ny toetra ao anatinao io, ao amin'ny laforony fijaliana sy ny fanenjehana ihany, ny piran'ilay olona tena araka n'Andriamanitra ho anao. Averiko indray, ao anatin'ny laforony fijaliana sy ny fanenjehana ihany, izay hanenefitra toeran'io, ny piran'ilay olona tena araka n'Andriamanitra ho anao. Dia ho araka n'Andriamanitra ve ianao? Dia ho araka n'Andriamanitra ve ianao? Mila manaiky ianao entina hanenefitra. Aza mividy lalana manivaka izany, lalan'olombelona io, lalana zao toy zao, lalany mpandrara io, lalany mpanefefa, lalana mpivarotra. Tsy mpivaro mandeha ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Halleluja! Tsy mpivaro mandeha ianao, ombe fidin'Andriamanitra, zanak'Abrahama, zanaky miteny fikasala ianao. Halleluja! Ny sany maherina navitra anao tany afana devozanita, manana pilana hitondrana anao any amin'ny tany tondranao sy tantely izy. Tsy androany ianao nateraka indray vita batisa, raha bitsa ianao dia ho any amin'ny tany tondranao sy tantely, fa mitondra anao aloha izy ho hanenefitra, mba hivoaka ho amin'ilay olona araka n'Andriamanitra ianao. Romanina toko 5:7. Romanina toko 5:7. Romanina toko 5:7. Ary tsy izany ihany, voaka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana mahatonga fahatsarapana voazatoetra, fahatsarapana voazatoetra mahatonga fanantenana. Halleluja!
Haleluya! Ny fahatsarapana voazatoetra no mitondra anao, mampiditra anao ho any amin'ny fanantenana vaovao. Haleluya! Ny faharetana mitondra anao ho amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Saoly dia tsy voadio, tsy milamina satria Saoly dia tsy nandalo tany efitra tahaka ny Davida ho fanadiovana azy. Rehefa voahositra izy satria fidian'olombelona koa moa io, demokratika, nateraky ny tsy faharetana. Hoy lazainy Jehova tamin'ny Samuel, ekeo ihany ny teniny fa ity tsy ianao ny laviny fa izany laviny tsy hanjaka aminy. Rehefa ny laviny zanak'Israely tsy hanjaka aminy, dia nitady ny zanak'Israely akatahaka ny fanao ny firenena jetilisa, dia mitady mpanjaka ho azy izy. Aza mitady mpanjaka ho anao, Jehova mpanjaka anao, na mitondra anao aiza izy, na mitondra anao milalatsaritra izy, na dia ela aza izy, andraso ihany, avelao anjaka izy, ataovy ny sitrapony, maneky azy amin'ny zavatra rehetra. Haleluya! Fotoana ianao tsy manaiky ny fotoanan'Andriamanitra, dia tsy manaiky anjakana ianao, dia anoatra ny zanak'Israely, dia anana ny Saoly ho mpanjaka anao ianao. Mpanjaka voahositra, fa ity tsy voazatoetra. Dia hitantsika tsy nanana tena toetra izy. Fa Davida kosa, Andriamanitra mihitsy nampiasa ny Saoly andefa ny Davida tany anefitra. Dia nivezivezy tany anefitra izy, nenjiana izy. Ary zany nanamboaran'Andriamanitra azy, nanefena azy. Tahaka izany koa Josefa. Nahazo fanomezam-pahasoavana fitariana Josefa. Nahazo ny fihinan'Andriamanitra ho azy izy. Nahazo nofy izy. Izay mifono fanambarana, ka na dia ny rahalahiny sy ny ankonany aza, dia eo ambany fahefany. Inona nefa ny zavanitranga avy eo, nanomboka teo amin'ny fotoana, nandraisany an'izany fanambarana izany. Dia tsy mbadika ambony ambany ny zavatra rehetra. Dia ilaza aminao aho. Eo amin'ny fotoana ianao manomboka mahazo faminaniana. Haleluya! Haleluya! Eo amin'ny fotoana ianao tena tsapanao misy fanambarana mikasika anao mihitsy. Dia aza tonga dia manofy ianao hividy 4x4. Dia andeha any amin'ny Toyota Rasety ianao dia hijery ohatrin'ity. Dia mba anaovy facture proforma ao. Dia ho azonao facture fa ho hitanao fa raha manga ny lokanao manomboka rapitso. Amen. Moa tsy izany mihitsy ve ny zavatra tany. Misy sasany mihetsika ampinoana pastera. Ohatra ny mety amiko ilay toriteninao ny ray aman-dreny tonga dia mandehana any tonga dia manaova costara be. Ianao afaka manao costara ianao fa izany akory tsy hanovam-pilanin'Andriamanitra, costaranao ihany ny costaranao. Nanomboka teo dia niova ny zavatra. Moa tsy izany ve mahazo anao? Izany mahazo anao sa tsy izany? Izay marina moa teneniny dia rao ny tompo amin'izany. Haleluya! Ndao ataontsika ilay andininy voalohany amin'ilay hira teo. Misy tena diso fanantenana be dia be ato. Haleluya! Haleluya! Indraindray tany kanana no nampanantena ino. Mafimafy moa e. Nono si tantely no re no lazaina. Kanefa tao tany efitra solana no mitsena. Ohatrany tsy mahira koa reto. Tsy sala mafitsika rehetra. Tsisy mafinafiny ve? Matoky ny Andriamanitsika. Eny tsy mamitaka. Reny hita ny fikasana marina sy azo antoka.
ka ino asa tiany fahasanana ianao. Aza faritanao na tsarainao araky ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao, miatra eo amin'ny fiainanao, ny tenin'Andriamanitra, ny teny fikasana, zay zavatra nolazainy aminao. Ao aoriana ny tenenan'ny Tompo aminao, ao aoriana ny anomezany ny vinany aminao, ao aoriana ny anomezany fanambaranany aminao, tahaka ny Josefa nahazo fanambarana fao tonga mpitarika lehibe izy, ka na dia ny akonany sy ny rahalany azy dia mandoalika eo aminy. Fa ny ampitson'iny mivadika ny zavatra rehetra. Amin'ny fotoana manomboka mivadika ny zavatra rehetra, dia eo indrindra manomboka mihetsika Andriamanitra. Eo indrindra manomboka be voky ianao, manomboka. Ary rehefa feno 7 volana io dia manomboka mihetsy-jazo ianao. Rehefa aoriana rehetra lalovanao dia farariam-piterahana. Ny farariam-piterahana dia maneho fa ho teraka ianao. Halleluja! 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 Hanao paoriana ny zaza vehivavy raha hiteraka. Iainy anefitra no atsapanao fanery terena fanaintaina tsy fampiny faoriana maro isan-karazany. Navarin'ireo olona zay tokony ho niaro azy tany anaty lavaka izy, teny rahalany any. Namidindreo andevo any firenen-kafa Josefa. Mba azotsika sary an-tsaina ve ny fahatairana sy fahadisom-panantenana fanaintainana nahazo any Josefa. Manao sary an-tsaina ny fanaintainana ny rahalanao zao. Ny rahalanao zao. Mety efa nanana heritreritra mihitsy aloha, raha tafavoaka amin'izao raha tonga miliardera amin'izao tenao karakaraiko ny fiangonana, rahalahy Bernard, rahalahy Richard, premier ataoko lara-pamiaina mihitsy reny, anampy an'ireny. Jerena rahalahy Bernard mihitsy ny ampitson'iny, iny ny fosafosanao, iny nanomboka nanelitsaony aminao, iny nanomboka nivadika aminao, ny mpino ray. Tena halako mihitsy rangahy, le Jesosy mamonjy miatsara velatsy. Nefa ianao nomalina iny ianao, tena ikarakaran'i Jesosy mamonjy, tena ho karaiko ny tranon'Andriamanitra, amboripotsy ny lara-pahamena. Tsara zany, fa miomany ianao, ny ampitsony iny, mieritreritra ianao fa ny fanaovanao an'izany dia vao maika atonga an'Andriamanitra noananao, maherezanao, hiaro anao ny tsia. Manatanteraka amin'izay ny Tompo. Dia io fa tena ambony ambany tena fatairana, tena taitra mihitsy, ina ary atao reto rahalako reto. Dia avy eo namidina mi rahalanao zao ve, niara-latabatra taminao zao ve, firy amintsika zao mazaka an'izany. Raha zao mivadika aminao, zakanao sa tsy zakanao? Ka ianao ivadiako ianao e. Fatairana malaza no satria ny fatairana Josefa. Raha mba hoe fosafosa fotsiny moa mba zaka io, fa namidy zao dia hita maso zao mihitsy. Fa mamonena midio any io, dia mba miady varotra zany le ny sasany ndraiky zany ady varotra zany, mba haviry 300 000 koranga, dia ozy le mpividy 150 000, dia namalina alefasoalina nga zavatra olona maikôzatra kely io koko. Maratra ny fony Josefa amin'izany, dia tena 100 000 verangany amarotany reto. Mba raisinao amin'izany. Ne dia hoe mpanapaka eo mpitarika e, zany nefa ny ampitson'iny ihany dia zany. Zany io mahazo anao io. Amen.